Ary maranatsika ny fotoana amin'ity hariva ity dia ny fanatanjahantena eo anivon'ny folo alina izay fananana nokarakarain'ireo nandraisana an'ireo begalona anjara amin'ny fanokafana ny taopilalaovana izy ity ka dia nisy ny lalao izay nikarakarain'izy ireo ny faharoapolo ny volana jolay teo amin'ny taranja baolina kitra sy ny taranja basketball. Natomboka tamin'ny hazakazaka firaisakina ny lalao ara-panatanjahantena ho an'ireo tompon'andraikitra ambony eo anivon'ny fianakaviambehan'ny folo alina malagasy andian'ny faharoana ny deuxième édition de la journée sportive interorganisme des grands responsables des forces armées ny alakamisy 20 jolay 7 teo tetsy amin'ny kianjan'ny fanatanjahantena Betongolo. Amin'ny mahafaninana ho an'ireo tompon'andraikitra ambony azy izay dia ireo lehiben'ny sampandraraha isa-tsokajiny manerina ireo vondrona efatra misy dia ny ministera ny fiarovam-pirenena MTN, ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena, miadidy ny gendarmerie na ny seg sy ny état-major général ny tafika malagasy ny MGAM ary ny commande gendarmerie pirenena COMGN no nifaninana tamin'ity andiany manokana ity. Taranja roa ny fananana tamin'ity andiany faharoa ity izay nahitana ny taranja baolina kitra lalaovin'olona sivy sy ny basketball fananana namatitra enina ny sesy avy amin'ireo taranja roa ireo ny fanitsanana n'ireo mpifaninana. Ny fanandrana tamin'ny lalao famaranana basket ny ekipa ny MTN miakanjo mavo izay nandavy ny ekipa ny MGAM miakanjo fotsy tamin'ny isa 7 no ny 20. Amarana ny lalao ny fananana baolina kitra teo amin'ny COMGN ekipa mena sy ny MGAM ekipa maitso ny adiny lalao teo amin'ny rotota tamin'ny isa rainoraino ny saraka ireo izany ny fandakana tiropi ka dia nampivoaka padresy ny COMGN tamin'ny isa 3-0.